Faly miara-bahantsika rehetra ny tenako amin'ity vidéo ity vidéo izay anazavana mitsipiriany ny fomba fampiasana an'ity logiciel de l'établissement scolaire ity version 1.3 marihana fisaka mivoaka ny version dia manome vidéo foana satria misy ny fanatsarana sy ny zavatra tsy maintsy intégrena ao anatiny. Eto am-boalohany dia efa faly sady ny tenako milaza aminareo fa napetrakinareo taty aminay ilay fitokisana ka mba ho takalon'izay fitokisana nalefanareo taty aminay izay dia raha misy ny remarque, raha misy ny zavatra tsy mazava, indrindra raha misy ny dysfonctionnement logiciel dia aza misalasala mamerina miantso anay sy milaza hoe ohatra izao misy zavatra tsy mety dia ho arenina foana. Matoa moa izany loginazy mbola mijoro hatreto dia mbola vonona foana ny anatsara sy anomeny tsara ho antsika mpanjifa. Eo ihany koa ny personnalisation mbola afaka manao an'izany foana izay dia ho arahantsika eto izany ilay logiciel fomba fikitihana anazy hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ho an'ilay version 1.3 dia arao milamina tsara, tsy tokony mandingandingana rehefa mijery ilay vidéo fa tena arahana tsara ilay vidéo dia ndao ary ho jerevantsika ilay izy. Ndao ary tonga dia amin'ny écran tsika mifankahita eo amin'ilay hoe famindrana anazy hatrao anaty WhatsApp makao amin'ilay ordinateur izay ho ampiasanao na ihany koa hoe mety hoe amina Gmail makao amin'ilay ordinateur anao satria izay moa izany ny étape voalohany indrindra ina moa no kitihanao raha tsy afindranao aloha ilay izy. Andao tongotsika voalohany indrindra eo amin'ny WhatsApp. Raha ohatra ka tonga ao anatin'ny WhatsApp-nao izy dia andray ohatra anankiray ako. Za zao manana an'ity ohatra ity zao ilay izy rehefa tonga aminao dia ataoko hoe logiciel de vente izy moa tsy 1.2 fa 1.7 dia cliqueko ity télécharger ity. Miklique lan'iny hoe télécharger iny ianao dia miandry kely fa misy téléchargement mandeha arakaraka ny vitesse de connexion anao no mahaela sy mahainga anazy. Dia rehefa vita izay dia kitihanao fotsiny ity hoe enregistrer sous ity dia manatranga fenêtre anankiray izy hoe aiza no asianao azy eto ilay izy dia safidinao zany le toerana asiana anazy andao raha isika ohatra hoe ataoko ataoty logiciel na trondro ity dia aveo tsandrinao ny enregistrer dia tonga dia tafiditra anatin'iny emplacement zay misy azy iny izy dia afaka jerenao amin'izay ilay emplacement misy azy ohatra anazy zao ity ilay izy dia ity zao ilay izy le télécharger teo dia efa io zany zao ilay izy. Zay aloha zany ny étape voalohany ataonao raha ohatra ka ao anatin'ny WhatsApp le izy. Raha ohatra ndraika ao anaty telefônina dia mitovy amin'iny ihany, misy hoe télécharger mety tsy sorana télécharger fa ohatra misy karazana flèche midina kely zay dia iny no kitihanao dia rehefa aveo iny tafiditra ao anatin'ny telefônina anao dia matetika iny anatin'ny download misy azy. Rehefa télécharger izy dia tonga dia atsatokanao amin'ny asianao câble transfert makao amin'ilay telefônina dia jerevanao ilay download hoe aiza misy an'ilay fichier download dia ao anaty download misy azy dia afindra makato anaty ordi fotsiny ilay izy. Ohatra izay zany izy raha ohatra mitovy an'ireo zany fomba fanaovana azy fa rehefa fotsiny câblenao ilay telefônina. Raha ohatra indray izy ka Gmail dia ahoana indray zany no hitondrantsika anazy raha ohatra indray izy ka Gmail moa zany ny amin'ny ankamaroan'ny olona moa zany raha hoe Gmail izy dia efa saika mahay an'izay daholo izay fomba fanaovana an'ilay Gmail izay dia manokatra an'ilay Gmail zany ianao voilà tsy zavatra mitrana zany. Dia mikitika an'le Gmail zany ianao sokafanao aloha le Gmail dia amin'ny ankapobeny mora indray ihany izy raha atao anatin'ny Gmail. Andao raha isika ohatra hoe ity zany le izy, ity zany zao le Gmail tonga normalement izy voalohany indrindra rehefa avy mandefa anazy dia hitanao voalohany indrindra hoe io le Gmail nalefako dia miandry kely ianao dia sokafanao le izy dia ohatra zany zao ohatra hoe kitihanao zany le message dia rehefa kitihanao le message dia mitranga ao le izy ity zany zao le izy. Dia fomba fanaovana anazy tsotra kely ampandalaovanao eto fotsiny le souris dia kitihanao ty ohatra flèche kely ty iny zany no kitihanao dia miandry kely fa télécharge izy rehefa aveo
ity flash kely ity no kitianao dia télécharge izy rehefa avy eo. Rehefa vita ny téléchargement dia maka izandray ianao. Rehefa vita ny téléchargement dia makany manokatra explorateur de fichier anankiray ianao dia miditra ato anatin'ity téléchargement ity dia izy tokony ho hita eto amin'ity hoe aujourd'hui ity. Tokony ho izy zany no hita eto amin'ity aujourd'hui ity. Rehefa hitanao eto amin'ny aujourd'hui izy dia iny zany no copienao. Ny anao moa zany connexion somary ratsiratsy kely dia ndao raha matsika hoe ato amin'ny ity zany zao ohatra ilay izy logiciel 1.7 foana matetika atao fanarana dia manao clic droite nareo ohatra ny raisika zany zao ity izy dia copier antsika copier dia lasitsika makeny amin'ny bureau na tsy haiko izay asianareo anazy dia mamorona dossier anankiray exemple ohatra ataontsika hoe tsy haiko izay ataonareo anarany ao ohatra hoe logiciel de vente ohatra izay logiciel de vente dia sokafana misy aloha nisy anarana mitovy dia tsy nety ataontsika hoe loginasa dia fa dia sokafana le hoe loginasa dia colenareo eo ilay izy colenareo fandao tsy colentsika fa ny anaminy zavatra hafa mihitsy nataoko teo iny ohatra hoe raha isika zany zao hoe ty le izy copiena clic droite copientsika zany le izy dia copiena atao anatin'ity ohatran'izao dia tonga ao ilay logiciel. Ohatra zany rehefa mbola téléchargena anazy aloha ratrina anatin'ny Gmail dia zao zavatra atao zany zavatra ataontsika tapahako kely rehefa mandeha le téléchargement kay dia mandeha eto le izy asa aloha matombokontsika rehefa mandeha fa le connexion somary ratsiratsy dia rehefa tonga ato le izy dia ny tsaratsara asivo double copie foana. Ina ny ilaivana le hoe double copie mahatsara le double copie aloha zany dia mba manana matrice ianao au cas où very tapaka na par accident fafatapaka le logiciel anao dia tsy hitanao izy anaovana anazy fa aleo asiana matrice sy asiana karazana matrice dia iny no anaovanao ahoana fanaovana an'izay. Ity ihany ataonao clic droite dia misy an'ity hoe copier ity dia miverina eo ihany anao dia ataonao coller dia lasa double le logiciel anao dia ity ny tsaratsara aleo atao amboninatsika anarana hoe matrice manao fodossier ataontsika hoe matrice ataontsika hoe matrice dia ity copier tsika atao anatin'ity matrice ity ataontsika anatin'ny matrice iny dia ity matrice ity indray mbola afaka copiena maromaro ohatra ataontsika hoe ataontsika ny document ohatra hoe asiko anankiray atao raha sanatria ka very le any amin'ny bureau dia efa mba mahitako afaka ataoko atao amin'ny image na tsy haiko izay anaovanao azy any amin'ny disque hafa any afaka ataonao any amin'izay place tianao asiana azy zany le izy dia amin'izay ianao tsy very afaka ataonao anatina flash le izy dia au cas hoe simba le izy dia tonga dia afaka manamboatra anazy eo ianao afaka manana réserve foana zany ianao amin'izay zay zavatra zay dia ndao hiverenantsika kely rehefa vita le téléchargement eto hitanareo zany ty zany zao le izy le nalefako vita le téléchargement dia mikliky mitranga ohatrao le izy dia kitianao fotsiny ty ouvrir le dossier ty dia hitantsika ato amin'izay hoe io le teneniko hoe aujourd'hui dia io amin'izay zany no copienao makany amin'ilay dossier teo izay efa etapy voalohantsika voentina teo. Zay aloha zany le étape voalohany eo amin'ny fanondràna anazy dia ndao indray tsika hijery an'le hoe fanokafana anazy rehefa manokatra anazy dia zao ohatra zany zao ty le izy dia ndao sokafiko le izy logiciel de vente dépôt io mety tsy ho zay ny anarany fa loginasa 1.7 matetika no ataoko anarany any dia zao no anaovantsika anazy sokafana aloha zany le izy dia miandry kely ianao rehefa eo amin'le fanokafana azy miakinazy atao voalohany aloha zany dia eto amin'ity mavomavo ty tsika no mijery an'le izy misy an'le hoe mode protégé zany hoe mbola tsy afaka kitihana zany hoe mbola tsy afaka anaovana modification fa ina zavatra ataontsika kitihantsika aloha ty hoe activer la modification dia kitihanao iny dia miandry kely ianao fa misy nouveau logiciel anankiray mitranga indray rehefa nisokafina lay logiciel zany mety ho amin'ny teny anglais izy iny fa zany hoe anao saratsaina fotsiny hoe mety lasa inona zany izy raha amin'ny teny anglais dia rehefa tonga tsika dia misy étape manaraka indray risque de sécurité misy an'ity indray hoe bloqué ny macro mbola tsy mety ihany koa zany izy dia rehefa tonga eto amin'ity indray tsika hoe risque de sécurité misy an'ity ohatra somary miloko menamena le tavoloana izy miloko mavomavo fa ty indray izy miloko menamena le eto ambony eto dia mbola tsy mikitika logiciel aloha tsika fa mbola tsy mandeha zany io dia ina natao miditra ato amin'ity tsika fichier rahana tsara fichier dia aveo dia kitihanareo ty hoe enregistré sous ty dia rehefa eo tsika mahita an'le hoe parcourir
dia kitiantsika iny parcourir iny zany dia rehefa tonga amin'ny parcourir antsika dia omeny dossier anankiray dia ataovana anatina dossier anankiray. Afaka ataonao eo amin'ilay même dossier amin'ilay teo, tsy voatery hoe any amin'ilay anina fa afaka ny anazy ataontsika hoe ataoko ato amin'ity ilay trondro ity ihany fa ity anarana ity no vaiko satria lasa mitovy ilay izy ataontsika ohatra hoe ity dia misoratra hoe définitive dia tsindriko ny enregistré. Rehefa voatsindriko ny enregistré dia inona ataontsika miandry kely tsika dia fermentsika daholo ilay izy, fermentsika daholo la excel teo fa tsy ny tena izy lasa amin'izay zany tsika miditra ato amin'ity hoe définitive ity dia tavinao zany ilay nasianao azy teo dia sokafanao amin'izay ity sokafanao amin'izay ilay définitive hoe aiza no misy anazy tadina tsara fotsiny le hoe taiza no nasianao anazy dia rehefa avy eo sokafana ilay izy. Manao vidéo dia rehefa misokatra indray ilay izy dia inona indray natao misy an'ity farany étape farany teo ataontsika ato amin'ity ilay misy an'ilay hoe activer le contenu dia miakatra makatao souris dia kitiantsika iny activer le contenu iny amin'ny ankapobeny izy tsy voatery isy an'iny message iny fa tonga amin'izao fenêtre zao zany tsika dia eo amin'izay anao no mampiditra an'ilay login zany. Eny ary fa ilay miarabantsika rehetra indray tonga eto amin'ny Loginas norotoroana ny fomba fampiasana an'ity logiciel de secrétariat ity logiciel voalohany izay tsy maintsy ampiasaina ho an'ny sekoly. Andao ary hojerentsika kely hoe manahoana ina sy na daholo ny zavatra tsara ho fantatra. Voalohany indrindra rehefa azonao logiciel dia tsy maintsy misy an'ilay login izay mety iovaova fa tsy voatery hoe ity soratako ity no izy fa mety iova arakaraka an'ilay zavatra anao zany le logiciel anao dia rehefa dia validena io moa zany dia omeko anao rehefa lasa ilay vola izay ny fanarahantsika tamin'ny saran'ny logiciel. Dia vita zay dia sokafanao ilay izy mety somary mahatratra kely tsy dia hoe elabe loatra fa fraction na seconde ilay izy 20-30 secondes eo ny fisokafany satria izy mbola manao actualisation ny feuille rehetrarehetra zay mbola tsy maintsy ampiasaintsika dia tsy maintsy misy kely foana iny zavatra voalohany iny. Voalohany indrindra zany dia zao zavatra mitranga ato amin'ity identifiant ity dia hojerentsika hoe inona dika an'ity identifiant ity tena dika an'ity mot de passe ity ato zany ny anaran'ilay olona iny izy ity ny anaran'ilay olona te hiconnecte ato amin'ilay logiciel dia omenareo anarany ana moa zany par défaut zany dia Loginas iny fa azonareo ovana hoe sitraka na tsy haiko izay anarana tianareo atao fa andao ajantsika amin'ilay Loginas fa mety madiniky ilay izy dia mety tsy mety. Dia ity mot de passe ity koa afaka ovanareo amin'izay itiavanareo anazy fa mila tadidina tsara fotsiny fa raha voadinonareo tena zanamorona anazy aza tsy tafiditra satria tena sécurisé be ity logiciel ity. Ato amin'ny rôle raha ohatra ka ianao le talehan'ilay sekoly ianao zany te hanana accès amin'ny logiciel rehetra io dia tsy maintsy ataonao admin ilay izy. Fa ato ambany kosa indray ohatra zany io narindra io dia aomarantsika mot de passe ohatra ataontsika hoe Eric 23 ohatra dia omentsika anarana commercial izy. Ndikeny commercial izy zany dia tsy hanana ny accès daholo ireo feuille rehetrarehetra ireo fa apahany kely fotsiny no ahafahany miditra ao anatiny ao dia anjaranao manapaka an'izay hoe inona no omeko azy dia inona no tsy omeko azy. Izay mihitsy amin'izay no ndao jerentsika eto amin'ilay hoe accès pour le commerçant. Ohatra zany zao hoe ny inscription tsy tiako omena anazy ny réinscription fa aleo za ihany no manao anazy dia refusion. Base de données any zany misy ny données anao ray manontolo saripady zany tokony refusé tsy omena ny commercial. Avertissement normalement tokony omena anazy. Statistique non tsy tiako hita an'izany fa aleo resaka inscription ihany sy tony andro tony omeko anazy dia misafidy ianao dia anjaranao no mba mahantatra hoe aiza sy aiza daholo ihany tokony omena autorisation. Fanamarihana nefa ireto feuille ireto nefa dia tsy maintsy autorisena voalohany indrindra ato amin'ny accueil tsy maintsy autorisena. Inona ny antony ny accueil tompoko no fandirana ilay login hitanareo aty miditra ato amin'ity dia ato amin'ny login dia rehefa tsy omenareo io page io dia mazava ho azy tsisy andirana ilay mot de passe dia tsy maintsy atao an'izay zany ilay izy. Izay angambany amin'iny fa atao tokoa dia hiditra amin'ny paramètre manaraka. Hidrantsika ato amin'ny paramètre G. Ato amin'ny paramètre G dia anjaranao tsy zavatra hoe azavaina be ato fa paramètre fotsiny hoe année scolaire firy 2025 manomboka volanina ny
sekolinao bricolage ato septembre ary mifarana volana juillet ohatra dia firmoana angalana écolage en principe 10 mois dia ny ambony dia fenonareo daholo afaka tsara fotsiny ny anarany dia fenony daholo fotsiny ny ambondrereo satria coordonné amin'ny sekoly zay le izy vita zay tena ny enregistré dia rehefa vita zay dia miditra indraytsika amin'ny étape manaraka dia miditra indraytsika ato amin'ny menu dia miditra indraytsika ato amin'ny paramètre tsotra iny zany paramètre général afatantsika hitra amin'ny paramètre financier ato amin'le paramètre financier zany no afantaran'ny ordinateur hoe ohatriny ny collage manaona frais généraux ato aloha zany voalohany dia asianao classe 12e 11e 9e soratanao daholo 9e 8e 7e fenoy jusqu'hatramin'ny farany dia eto indraytsika eto amin'le collage zany collage normal raha ohatra ka mpianatra normal izy dia ohatrinona ny collage raha parrainage izy iny dika mety misy zany zavatra zany hoe any anay ty zaza etoana mety 0 ariary dia atao hoe 0 mihitsy rehefa tsy anaovana le zaza zany fa raha amin'ny 12e kosa izy efa lafolafo le izy mba mena mba mandotsika mba mandoa 10,000 ihany izy dia soratanao eto le montant an'le vola zay tokony alohany raha zaza etoana ilay zaza zay zany le fandehany dia ato amin'ity enfant personnel ty indray dina indray zavatra mitrangato raha ny ankamaroany sekoly dia saika manao an'ity principe ty daholo hoe raha ny zanaka mpampianatra no mianatra ao amin'ny sekoly dia mba misy fianam-bidy ny collage mety hoe ny antsasany na mety tsy misy mihitsy dia anjaranao no mametraka an'ilay montant mety samy hafa arakaraka ny klasy dia ovaovay arakaraka an'izay ato indray ny frais généraux zany hoe le vola aloha le voamiditra iny aloha tonga dia hitambatra ato aloha raha sitraka reo fa zay ny napety le logiciel lasa be da be loatra le interface kely misy dia mba misadapta kely aloha zany tsika hoe ny inscription sy nireo karazanazana vola rehetra tsy maintsy hotakina amin'ny voalohany dia tonga dia atambaro ho anankiray ato zao ara-pianatra vavao izy ataontsika hoe 45 000 ariary fa raha mitovy moa dia ataovy samy 45 000 ariary daholo fotrany zao ny anay zao ny ancien latsaka kely par rapport amin'ny nouveaux élèves dia soratana ato cantine indray ohatra ataontsika hoe rayal isam-bolana no cantine dia sorata eto ilay rayal isam-bolana mety iovaova iaraka an'izay tiavanareo anazy ny chiffre fa tsy voatery hoe mitovy daholo rehefa ngezangeza izy mety hoe 10,000 sy rayal dia paramétrable tsara ny logiciel atsika ato indray ny limitation par classe midika zany hoe limitation par classe zany hoe firy ny isan'ny mpianatra zakany sekoly farafabeny satria arakaraka ny salle de classe io dia kamaroany zao mety hoe mahazakatra any amin'ny 60 any dia sorata hoe 60 ny any farambe ty indray 50 non ty indray 70 ny zakan'ity salle ty dia eo ianao no hitan'ny excel amin'izay hoe fa akaikikaiky feno zany ohatra zay le ato amin'ny paramètre financière zany hitradrayntsika amin'ny étape manaraka tonga dia miditra amin'izay tsika makany amin'ny inscription mazava ho azy tsotra kely mameno matricule fotsiny ianao lasika mameno matricule dia non complet Rasolo Nirina dia fiantsona Nirina date de naissance ataontsika ohatra ataontsika hoe 12/08/00 teraka tamin'ny 2000 ty zany tonga dia mandeha ho azy 24 ans io dia rehefa misy mangamanga ohatratoy izy dia misy choix izay hitanareo tianareo ty zavatra amin'ny sisiny kely ty dia safidinareo masculin sa féminin olona ny classe dia efa tonga dia ato ilay classe nahitantsika teo ohatra hoe 10e izy dia nom du père mba tsy elana azy aloha dia fenofenoko fahatanany fotsiny reto fa feno normal izy rehefa nenareo dia ity le hoe premier enfant sy deuxième enfant misy koa zany sekoly manao ohatran'ity hoe rehefa iny izy tia rehefa le zaza voalohany dia écolage normal fa raha ohatra ka hoe zaza faharoa zany hoe mianadahy zany izy dia ny zaza faharoa mety milatsaka kely ny zaza fahatelo mety milatsaka kely anay izy ohatra hoe raha zaza voalohany dia milatsaka arivo roa arivo ny écolage raha zaza fahatelo telo izy indray miaratra ato dia milatsaka 4 arivo dia marqué ao kosa zavatra zay dia cantine manao sa tsy manao ataontsika tsy manao ohatra oui dia cas spécial zany cas normal ty le vao resantsika teo cas normal ve sa parrainage sa enfant personnel dia vaovao sa tranaindry dia mijery fotsiny zany ianao zay zavatra zay tsy voatery fianoana reto fonction sy anany père reto misy ara-matsazany tsy manana ray dia mety tsy izy zay dia rehefa izy zay dia ajouté nareo dia rehefa ajouté zany iny zavatra iny dia tokony
milatsaka ato ambany ato iny information zay mitranga iny ataontsika hoe ok dia tonga dia copier-ny eto ambany eto zany raha misy diso tampoka dia azo ovaina eto ilay izy zay zany no fandeha dia lasa ndraitsika manao any inscription manaraka nirina iny hitantsika iny nirina sitota zany zao ny inscrit dia tonga dia misoratra ato ny effectif hoe roa zay ny effectif lehilahy anankiroa satria jereo tsara samy masculaire ao vehivavy mbola tsy nisy ny ancien mbola tsy nisy fa vovao daholo aloha izy dia cas normal na daholo koa izy roalahy ohatra an'izay fa rehefa fenonareo dia miovaova arakaraka an'izay isy ao ireo statistique reto ambony reto zay le izy hidra ato amin'ny paiement indray tsika inona le hoe paiement rehefa andohana le vola am'izay zany le olona dinana zavatra atao ohatra zany zao le hoe nirina teo soratantsika le hoe nirina tsy voatery lava be fa fotsiny soratana dia fa dia manao entrée dia kitianareo ity nirina dia tedaviny ny information makasika nirina zay fa hitany information makasika nirina tonga dia mitranga eto daholo ny mombamomba ny nirina zany dia araka le paramètre ataontsika eto dia tonga dia hoe satria izy no izy mpianatra vaovao cas normal dia ohatriny ny collage ny 30 000 ariary frais généraux 45 000 ariary raha hitanareo fa tsy marina ty zavatra ty dia miverina nareo miditra makany amin'ny paramètre dia atonareo no afaka manova lay écolage fa tsy afaka manova nareo ny paiement zay zany le izay moa maparamètre amin'ny paramètre any anareo manova fa ny paiement dia fandraisam-bola fotsiny eto santsika dia manoratra amin'izay dia eto tsy azo soratana hoe mihoatra ilay vola satria raha vao mihoatra izy dia tsy manaiky ilay excel hoe vola mihoatra ny frais généraux amarino satria ny frais généraux misaotra dia 45 000 mba hievitern'ilay erreur zany dia nasiko an'izay dia tsika afaka mandoa ohatra tsy voatery hoe tonga dia ray volana nalohany fa mety hoe roa volana nalohany na terina tsy haiko be da be ohatra ataontsika hoe nandoa 35 000 ariary izy dikany 35 000 ariary dia sahaza nicolage ray volana ary mbola mihoatra 5 arivo dia dahoary paye antsika rehefa paye dia tonga dia hitanareo misoratra eto amin'ity hoe déjà versé tia ilay vola efa nalohan'ilay mpianatra kity etondry mandeha le hoe nirina dia mitranga eo daholo na information io zany zao tokony alohany 45 000 ariary nicolage telo alina ny efa nalohany 45 000 ariary 35 000 ariary koa nalohany dia ny volana efa voalohany zany dia septembre miampy 5 arivo ohatra n'izay zany lay fandehana mino fa tsotra kely mazava be raha sendra misy diso iny zavatra avy soratra iny dia tokony ho hitanareo eto ambany eto daholo ny information rehetrarehetra jerenareo fotsiny ty zao le hoe nirina dia ty zao le frais tonga dia hovainareo eto ty zao le collage non tsy ohatra hoe ty zao le montant versé ty hoe 35 tsy 35 le izy fa 40 fa diso kely nirina dia tsindrinao ny entrée dia tokony miova dia hitanantsika lasa 40 ty zany dia lasa septembre plus raha iala indray zany no efa voalohany dia mandeha makany hitanao eo foana ny fivoaran'ny fandoavana écolage zay aloha zany makasika an'iny ndao indraytsika hivadika ato amin'ny zavatra hafa indray tsika réinscription moa amin'ny ankapobeny mbola tsy dia misy mampiasa an'ity fa raha ohatra ka hoe efa nampiasa le logiciel roa taona ianao na telo taona dia tsy voatery hanoratra lavabe ny information mpianatra anankiray fa jerenao fotsiny ty base de données ty ndra inscription dia tapaketo ny base de données dia ohatra sansony aro zao mpianatra efa tafiditra tato efatrambo zay dia tadidiny excel daholo ohatra zao zao ampiditra nyity hoe nature tiako dia tadidiko fotsiny ity hoe 224 905 224 905 dia soratantsika 124 905 124 dia 905 dia tsindrinanao ny entrée dia io fa mitranga ilay information tsy mila mandika ntsony dia ato fotsiny zany no vanao no sexe moa zany tsisy iova mihitsy ny sexe fa ny classe no mety iova satria miakatra ilay classe rehefa manao réinscription izy premier enfant possible mety miova raha miova dia ovay cantine koa mety miova taloha izy tsy nanao fa zao izy lasa manao cas spécial ve mety miova tampoka tsy ferany zany mazava ho azy fa ancien moa zany izy eto mampo réinscription dia avy eo ajouté nareo ato fotsiny dia rehefa ajouté iny dia tafiditra ny anatin'ny inscription inscrit any inao ny raha mantsika manao paiement tsika aniny olona vao nampidiriny iny dia io zao ilay nature miandry kely nareo dia recherchenao ilay information mbola tsy nandonin'iny izy dia ohatran'izay fotsiny ilay réinscription ndao indray mijerentsika ty statistique ty
ny statistika dia ato zany no ahitantsika ny isan'ny mpianatra ato mantsisy zavana fa tonga dia efa mijery fotsiny nareo io mpianatra lehilahy ray a ny vaovao ray a total mbola ray zany zao 12e 60 limitation mbola vo 1% ato zany zao vo 1% vo 3% vitsivitsy ilay mpianatra dia mbola kelikely fa rehefa akaikaiky ho feno dia miova ho azy hoe tsy disponible ntsony io klasy io rehefa mahatratra ilay 60 na mahatratra ilay 50. Manarakaraka an'izay midrandrentsika ato amin'ny état financière ny état financière indray zany no ahitanao hoe ohatrinona vola niditra androany raha mijerytsika le 25 dia akisaka antsika ny amin'ny 25 kisaka ato zany zao le 25 verifier tsara hoe juillet sa tsy juillet io zao tamin'ny 24 zao maly zao nanandro ny demisy aho tamin'ny 25 io indray ny vola niditra 85 satria inirina le nandeokolage le nalohantsika teo ao dia tamin'ny 24 maly nanandrakandrana dia misy dia ato amin'ilay contrôle na écolage miditra menu tsika io moa zany le vola niditra sy mivoaka iny fa ato indrayntsika ato amin'ilay contrôle na écolage ny hijerevantsika hoe isa daholo mbola tsy nandoha amin'ny klasy anankiray dia misy karazana zavatra maromaro eto misy hoe choisir ici le mois aloha zany mijerevana hoe inona ny tianao jerena ohatra mois de septembre tiako jerena dia misafidy an'le klasy ato ianao fa intégré ho azy ato daholo le klasy efa mandeha ny rehetrarehetra ny daholo ohatra hijeritsika ohatra hoe 12e dia miova ho azy le anarana dia tonga dia misoratra daholo ny information rehetra hoe iza siza daholo nefa mibe reny efa maitsomaitso reny zao no paye dia reny menamena reny koa no tsy mbola mipaye afaka kitianao le hoe paye ty fotsiny zany no kitianao dia misivana le ordinateur hoe iza siza daholo nefa paye dia zay mipaye ihany no soratana eto contraire an'izay koa kitianao ty no mipaye ty raha ohatra hoe tianao jerevana le non paye raha tianao jerena miaraka izy roa dia kitianao ity x kely ty dia miaraka mitranga ny paye sy ny non paye dia tonga dia efa hitanao ato zany ny écolage tokony ho andrasinao raha volana septembre dia ty 738 000 ariary ty zany no vola tokony andrasanao ny frais généraux koa mbola maromaro tsy nahefa ao dia tonga dia hitanao hoe ty zany ny frais généraux mbola tsy voanao ao tonga dia hitantsika zany izay zavatra dia afaka misafidy klasy hafa ianao dia ohatran'izay foana zany no fanaovana le zareo rehetra zany zao ny jardin d'enfant mbola non paye daholo dia hitanao eto foana ny statistique an'ilay zavatra izay indray zany ny ato amin'ity rubrique anankiray dia miditra indray tsika atao amin'ny liste nominatif tsotsotra ihany tsy dia misy zavatra sarotra be dia eto fotsiny zany ianao no mijery kitianao fotsiny 10e dia tonga dia mitranga io izy io zany zao ny 10e dia tonga dia afaka imprimenao kitianao 12e dia mitranga daholo raha tianao hitandray mpimaso ny mpianatra rehetra dia kitianao ty x ty dia miafisy eo daholo ny mpianatra rehetrarehetra ireo zany zao ny voasoratrako anaranao ohatran'ireo dia ohatran'izay mamaraparantsika miditra ato amin'ny certificat de scolarité certificat de scolarité dia tsotra kely dia davina fotsiny anaran'le olona ohatra raisikely hoe nirina teo dia avy eo kitiantsika inirina iny dia rehefa vita izay dinana ataontsika tonga dia vita ny certificat de scolarité fa hitanao daholo ny information rehetrarehetra afaka imprimena afaka avadika ao pdf zay zany le izy afaka imprimena sy atao hoe pdf dia apetraka ny ato amin'ny place misy an'ity logiciel ty ihany ilay izy zay amin'ilay kapoeny mbola izy ny fanatsarana maro isan-karazany fa zay alohan'ny version 1.2 dia ndao jerentsika indray reto amin'ilay resaka bulletin indraindray anao zany mbola ty anatin'ny inscription aty na hoe tsy haiko zay toerana mety misy anao fa kitianao fotsiny menu dia miditra atao amin'ny bulletin anao dia ndao jerevantsika zany ilay bulletin ato amin'ilay bulletin misy karazana feo anankitelo dia ny transcription bulletin ary ny réglage mazava ho azy aloha zany ndao ny réglage no kitiatsika voalohany reto nga manjerevantsika fa efa zavatra hafa mihitsy reto fa ato amin'ity hoe tous les matières et coefficient ty no jerevantsika mazava azy tonga dia mipetraka ho azy eto ilay klasy satria ny klasy iny raha tsaivina dia efa hitatsika taty ambony taty zany hoe tokony efa hitantsika tany amin'ny paramètre zany iny hoe napiditra le klasy nareo miaraka amin'ilay iny izy tya miaraka amin'ilay écolage raha ohatra ka mandeha écolage ny mpianatra fa tsy fanjakana
dia efa tafiditra tanaloha dia tsy averina intsony. Tonga dia efa automatika ato amin'ilay bulletin zany ilay réglage ato amin'ny réglage zao. Dia fenonao ohatra zany zao hoe matière ohatra zao jardin d'enfant, graphisme, français, écriture, lecture, tsy haiko apitsika hafa kely ve hoe ohatra zany zao hoe calcul mety tsisy an'izany zany hoe za montsy mampianatra le jardin d'enfant dia tsy haiko loatra fa exemple fotsiny ty ohatra zao hoe ty calcul ty ataontsika ohatra hoe ataontsika ohatra ny coefficient 1 dia eto zany tsara marihana raha ohatra izy ka sur 10 dia coefficient 0,5 no apetaka anareo eo ao 0,5 no soratanareo dia fenonareo ohatra izay daholo zany ny matière tsirairay satria mety samy manana mampiavaka azy ny klasy rehetrarehetra raha mitovy moa izy dia afaka ataonareo copie-coller ohatra zao efa nandray ohatra ako taty amin'ny klasy ambony taty reto zao 4e français malagasy anglais dia fenonareo ohatra zao zany ilay izy aza mandingana mihitsy fa ataovy misesy tsara rehefa manao anazy tonga zany dia atao misesy tsara rehefa manao anazy. Dia rehefa vitanao zay zavatra zay zany manao an'ilay izy marihana tsara fa ty moa zany afaka ovanao amin'izay tiavanao azy raha misy miovaova ilay izy dia afaka ovanao amin'izay tiavanao azy vita zay dia miditra ato amin'ny transcription tsika ndika ilay hoe transcription tompoko dia atsanareo no mampiditra ny note fandraketana soratra ny note n'ilay mpianatra andray ohatra anankiray tsika efa tafiditra teo zao izy dia misafiditsika ohatra hoe 3e za zao mbola tsy nanao iny izy ty mbola tsy nanao iny izy tia matière ny 3e zao dia raha mijery matière atao zao dia tsy mahita dia rehefa mbola tsy misy izy dia tsy maintsy miditra réglage nareo fa efa nataoko teo zao classe 2 4e zao nandraisitsika ohatra teo dia kitentsika atao amin'ny 4e dia mijery amin'izay tsika atao amin'ny matière dia efa listeny ato amin'izay ilay matière nataontsika teo ao tonga dia anglais ty tsara marina fa afaka tonga dia ataontsika PC direct eto fa fotsiny hoe condition tsy maintsy mitovy fanoratra le nanoratanao azy tarifa raha tsy zay dia corriger le ordinateur ianao hoe tsy mety io soratra ohatra hoe PC dia nasinao espace dia tsy manaiky le izy fa avereny soratana amin'ny tena fanoratra azy tsara raha tsy sadity le fanoratana anazy dia miditra eto amin'ity zavatra kely tianareo dia eo amin'le scrollena zany io flash kely io dia mitranga eo daholo zay zavatra zay zay aloha zany ny étape faharoa atao amin'le bulletin dia zao hipasse kely atsy amin'le logiciel efa misy liste be tsika fa nyfainaniko mihitsy hoe mbola vierge dia anankiray jerevantsika ty mba afahantsika manao anazy fa hipasse kely atao amin'le anankiray tsika fa atao amin'le anankiray no efa betsaka ny mpianatra ao anatiny miditra bulletin mitovy ihany moa zany izy lasa masisany tsika ohatra ny apiditra note ny mpianatra andao andray ohatra anankiray hoe note mbola tsisy ana mihitsy andray ohatsika ohatra hoe 11e A dia rehefa kiteranao iny dia miandry kely anao dia tonga dia miova ho azy le anarana ato dia note koa mbola tsy misy ato fa note mbola 0 vita zay classe ay dia misafiditsika iny izy tia an'ilay matière ohatra zany zao hoe matière anglais no tiako jerevana dia kitiatsika ty anglais ty dia ato ihany koa ny type d'examen le examen premier bimestre ve sa 3e bimestre dia eto tsara marihana ny examen dia misy safidy anankiroa na zany io ataonareo 5 bimestre ao anatin'ny taona na 3 trimestre ahoana misafidy an'izay dia na zao eto misafidiko 5 bimestre satria izay moa ny iray fa afaka miditra tsika ato amin'ny accueil dia miditra ty amin'ny paramètre G dia miditra ato tsika lasa fa atao amin'le logiciel anankiray ato miditra menu tsika dia miditra ato amin'ity paramètre G ty dia eto hitanareo ty hoe type d'examen ty dia safiditsika zany raha hoe 3 trimestre ianareo dia kitiany io raha 5 bimestre dia izay ty 5 bimestre ty no atao ohatran'izay zany le izy aloha dia toizantsika ihany zany aloha le fanazavana teo miditra atao amin'ny bulletin tsika dia eto amin'izay zany tsika rehefa amenao le note dia eto zany misy karazana note anankitelo inona daholo ra ho an'indrindrandrindra ho an'le misafidy an'le hoe 3 trimestre
raha ohatra ka 3 trimestre ny safidinao dia mazava ho azy mety isy DS roa ao alohan'ilay tena examen dia ato amin'ity nareo mampiditra eto amin'ity hoe entrée ity eo zany nareo no mampiditra noty zany any amin'ilay entrée dia ato ny mampiditra ilay tena noty examen ao raha ohatra ka par bimestre zany ianao tsy manao DS ianao dia tsotra kely tsy miraharaha ndraiky fotsiny ianao tsy voatery asina reto DS1 sy DS2 reto fa ny examen no tsy maintsy misy zany dia ato zany ianao no mampiditra ny examen raisika ohatra zany zao antsika ry ampiditra anana examen ato tsy tena isa zany mahimaika kely manao anazy dia tonga dia ataoko à peu près fotsiny ity ohatran'izay zany reo zany zao ohatra dia verifio tsara tokony manino izy tia tokony ho hitanao tsara le jusqu'à hatramin'ny farany fitao hatramin'ny farany mihitsy ilay izy ohatra zany zao zay ny anako tafiditra zany zao le notan'le mpianatra zay tonga raty amin'ny numéro 35 ako rehefa tonga ty amin'ny numéro 35 ako dia inona ny ataoko raha tsisy DS dia avelako eo raha misy dia tonga dia ahiditra dia zay vao miaraka enregistrena inona dikan'ity ANC ty dikany hoe ANC io zany dia hoe note efa tafiditra tao matoa izy zany 0 io dia tsy mbola misy note tafiditra tao fa rehefa enregistré tsika io dia tonga dia efa tafiditra eo amin'izay ilay noty dia inona amin'izay ny atao ary rehefa enregistré tsika dia manjavona ty fa mifindra ato ilay izy nydika leo amin'ilay ancien zany dia hoe efa io zany noty efa tafiditra tao ka manampy be anao rehefa manao an'ilay transcription anao satria ndraindray mety adidinao hoe inona moa zay ny tafiditra ny inona ny tsy tafiditra dia rehefa hitanao efa misy zany ato amin'ilay ancien dia mazava ho azy zany izy efa misy zany zay ilay iny izy ity efa nisy zany zay ilay noty dia tsy mila ampidirina intsony fa efa tafiditra ao zany izy dia mivoaka ity anaty dia ataontsika ok fotsiny zany io dia efa tafiditra ilay izy vita zay ny an'io zay ohatra mety hoe tsy mbola vita fa mety hoe mitady matière hafa ianao dia misafidy matière hafa indray ianao raha vita ny an'io zay dia lasa indray ianao ohatra ny misafidy classe iray dia misafidy matière dia ohatran'izay foana no zavatra ataonao tsara marina ilay année scolaire tsy azonao kitihana satria efa ty amin'ny paramètre G no réglage n'iny fa tsy any amin'ny antsony zany no manao an'izay réglage zay anao fa any amin'ny paramètre G no manao an'izay vita zay mifampidirana anao dia inona zay ny zavatra ataontsika miditra ato amin'ny bulletin amin'izay tsika rehefa miditra ato amin'ny bulletin dia misafidina antsika hoe classe firy moa no jereko ohatra zany dia hijery an'ity classe 2 seconde ty ako dia ny examen premier bimestre mazava ho azy tipo zany 2025-2026 dia nataontsika afaka mijery an'ity NP ty tsika voalohany ina tika le hoe NP zany hoe note pondéré zany efa note calculé en fonction an'ilay coefficient zay napetraka ao tary amin'le tary aloha tary dia tonga dia mipetraka eny matoa izy zany miloko menamena dia non classé izay zany hoe tsy kotina ho anatin'le note le mpianatra ohatra to zao misy coefficient non classé 8 satria ato 2 2 4 de plus 2 dia mihitsy zao io zany rehefa côtétsika to zao non classé 2 satria ty coefficient 1 miampy an'ity dia non classé le izy ohatra zay zany le fanaovana anazy dia afaka imprimena afaka avoaka ho PDF mikikika fotsiny nareo dia mety le izy ato zany tsy mila tsisy ninina kitianareo intsony fa ary amin'ny transcription nareo raha te hanova ny note lay mpianatra manao retour tsika afaka mikikika koa tsika nyty hoe récapitulation ty ina ty récapitulation ty ato zany ahitantsika amin'ny pourcentage 25 ny effectif atsika dia moyenne classe 10 dia retony nahazo moyenne retony tsy nahazo moyenne mazava azy zany fa 68% zany ny taux de réussite dia hitanao ny hoe ity voalohany ity faharoa ity fahatelo dia reto indray guidany ao amin'ilay classe afaka jerevantsika ihany koa ny liste décroissant inona le hoe liste décroissant zany hoe ato indray zany no ahitantsika hoe izy amin'ny voalohany izy amin'ny faharoa ity zao amin'ny voalohany fiononana ty 15 de moyenne ity farany ambany iaina roger 7,79 afaka ataonao PDF io ary afaka imprimenao direct mikitika andro fotsiny dia tonga dia mandeha ho azy le izy dia manao retour ihany tsika miditra ndrayntsika ny perso inona le hoe perso zany notsoako avy amin'le hoe personnel na hoe note personnel atsany zao tsika raha hijery ny numéro 1 to dia soratandro fotsiny numéro 1 raha te hijery ny numéro 2 dia kitiako ato ny numéro 2 dia miandry kely nareo dia avoakany ilay résultat hoe
fireneny numéro 2 io zao mivavoaka izy 10 de moyenne zao numéro 1 14 sur 25 izy ty ndray zany zao 10 de moyenne 15 sur 25 ny moyenne dia efa hitantsika tokoa zany hoe moyenne farany ambony 15 50 farany ambany 7 77 79 azafady satria dia tonga dia efa misy an'ireny appréciation mandeha automatique reny zany ilay izy zany fa zao tsika tsy nameno an'le note 1 sy 2 tsisy texte tonga dia efa ataony non classé mavomavo tahaka an'io afaka tonga dia imprimenao kitianao zany ty imprimé ty dia tonga dia mivoaka reo note na ankizy 1 sy 2 reo ao azonao atao koa cliquer an'ity pdf aty dia tonga dia publier ny ho lasa pdf le izy amin'izay fotoana zay mantsy ny avantage zay dia mety hoe tsy manana imprimante ianao fa nivelany ianao no handeha amoaka an'le pdf dia raisinao amin'ny flash zany avy eo le pdf dia anivelany ianao mamoaka anazy arabasoa moa arabatsara raha ohatra ka hoe manana imprimante ianao dia tonga dia imprimenao direct ao anatin'le iny izy tya ao anatin'ny ordinateur anao zany tsy mila zay pdf zay ianao dia mivoaka ohatrao zany ilay pdf ohatrao zany zao note le ankizy numéro 1 sy 2 dia mitrangatony ndarany sy ny mombamomba azy rehetrarehetra fa afaka ataonao koa raha manana impression anao hoe manao impression multiple zany hoe tonga dia ankizy maromaro alohan'izay amin'ny akabe mantsy hoe tianareo avoaka ohatra tonga dia par classe mitra récap tsika itantsika hoe 25 nisy an'le ankizy raha 25 zany nisy an'le ankizy dia mitra atao perso tsika dia soratanao hoe 1 ato dia soratanao hoe 25 zany hoe tonga zany dia avoakanao ny numéro 1 jusqu'à numéro 25 zay ny tiako tenenina amin'le hoe iny izy tya zay ny tiako tenenina amin'ity le hoe impression multiple ty dia rehefa vita zany dia tonga dia kitihanao fotsiny ity impression multiple ty dia avoaka ny tsikelikely daholo ny numéro 1 jusqu'à 25 tapitra zay 25 zay zay mijanona ny impression ohatra n'izay fotsiny zany tsy ataoko moa izy tena ho lahalala letony raha iandry amin'ny voakatsika lasa tsy vita ny vidéo fa io zany no kitihanareo rehefa hanao an'izay impression multiple zay fa apetraka eto numéro voalohany ary apetraka eto ny numéro farany zany dia manao retour tsika raha misy note mety hoe miova ohatra atao amin'le 11e maly anglais an'ity ohatra ty 13 ty tsy 13 io fa lasa 15 dia kitihanao fotsiny 15 ny ambony tsy kitihanao dia avy eo dia kitihanao ny mienregistré dia tonga dia hovany ho 15 zany io 13 efa hitantsika io zay le principal izy zao le izy fa efa tonga dia novany lasa 15 lay 13 ohatr'izay zany rehefa manova anazy fa tsy hoe ny note pondéré anao na ry amin'ny bulletin anao no manova anazy direct fa tonga dia eto zany ianao no manova lay logiciel manova lay note dia takazay sy takazay zany ny atao anatin'ity bulletin ty aza misalasala raha mbola misy tsy mazava fa afaka manome fanazavana foana ny tenanay